Alleluia. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra no afahako mijoro vavolombelona eto ary efa teo ambavahoana amin'ny fahafatesany efa neritreritra zany ny fianakaviana avy amin'ny vadiko hoe alao ianao alefa ny hainto izy any misy manasitrana an'io aretinao io. Tena moa mivavaka dia tsy sanatria hoe contreandry zareo andrasa aloha hivavaka ho teo ampendohana dia ny zanako ny voan'izany hoe cancer de sang no izao vavaka izao no nahasitra anazy. Dia navoa koa dia izao tonga tany amin'ny toerana nisy anay Anosy Belleville narary mafy aza moa tsy mba pararirary zany dia neretako tao foana le izy mivavaka dia ataoko vitavita mora eny dia farany miakatra ozy izy frère ndana mba miakatra ozy mba mijery inona marina mahazo anao fa tsy pahazo anao zao tondra tomobile dia indraindray safotra eny ambony eny dia maka sisiny eo miondrika mivavaka dia vao mahazo aina dia lasa rehefa nitolona ny vavaka ny fadianina satria tsika zanak'Andriamanitra dia mahalala tsara fa ny fifadikanina ny fangataham-bavaka tena azo antoka indrindra ary tena mamaly indrindra fa ny zavatra tsy hain'olombelona atao hain'Andriamanitra atao dia niezaka ary nanararoatra hoe Jesosy raha mbola misokatra ny vavako raha mbola miratra ny masoko raha mbola mandeha hitongotro dia hitorony aminao satria fantatrao mety amiko. Ary nisy fotoana izay mivady dia tena nitokana ny vavaka andro manalina nisy fotoana tao anatin'ny ray volana vao mipaika any amin'ny 12 nanao contrôle dozon'ny dokotera hoe sitrany ianao ozy izy ianao nga fa tany an-dafy ozy tsy tany an-dafy eo fa zao le Jesosy niasa tany an-dafy dia miasa eto Madagasikara ihany koa.